Izay no mahakasika ny fa hivadika tanteraka ho any amin'ny lafin'ny fampianarana indray kosa isika. Nisy ny fanavaozana teo amin'ny lafin'ny fampianarana ho an'ireo mpanabe sy mpampianatra nandritra ity fialan-tsasatra ity. Ny fampiarana ny approche pédagogique par objectif na ihany koa ny PPO izay napetraky ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny foibe-pirenena fampianarana tsy miankina amin'ny fanjakana na ny DNEPM natao tao anatin'izay. Ahafahana manolotra fampianarana mifanaraka amin'ny filan'ny fanavaozana entin'ny ministera fanabeazam-pirenena amin'ny taom-pianarana vaovao 2024 izay nametraka ny fampiarana ny fomba fampianarana approche pédagogique par objectif na ny PPO dia mampanao fampiofanana ireo mpampianatra sy taletsekoly avy amin'ny sekoly tsy miankina ny DNEPM. Nanomboka ny alatsinainy teo ka hatramin'ny androany nanatanterahana ny fampiofanana tetsy Besarety. Ny lohahevitra nentinay tamin'ity indray mitoraka ity zany dia ny approche curriculaire sy ny PPO izay araky ny napetraky ny fanjakana dia ampiarina manomboka amin'ny ty taom-pianarana 2024 2025 ity. Manaraka izay ihany koa dia ny information zany hoe fampahafantarana zany momba ny éducation sexuelle en milieu scolaire. Misy ihany koa zany ny fampivoarana ny atao hoe fahaiza-mitarika na hoe développement du leadership indrindra ho an'ireo mpitarika ny mpitantana ny sekoly dia ao ihany koa ao amin'ny mpanabe amin'ny préscolaire momba ny hoe rôle et compétences des éducateurs, ny momba ny activité ao amin'ny préscolaire, ny momba ny activité créatrice manuelle. Mety nananampy an'izay koa zany ho an'ny mpampianatra ny primaire sy ny secondaire ny didactique du français, zany hoe ny fomba hoentina mampianatra sy mitondra ny cours de français eo any ampianarana zany ao an-dakilasy. Reo mpandray anjara araky ny lazako teo zany dia ny mpanabe, ny mpampianatra ary ny taletsekoly ary avy any amin'ireo faritra maro saika eraky ny 20 faritra zany eto Madagasikara no ny aviandreo mpandray anjara reo. Misy 560 toera-pampianatra mpanabe ary taletsekoly manerana anosy nahazo taombitsoa tamin'ity fampiofanana efa fanaon'ny DNEPM isaka amin'ny vanim-potoana fialan-tsasatra ity. Ankoatra dia misy ihany koa ny fampiofanana ho an'ireo mpampianatra sy ireo maniry ho lasa mpampianatra eo anivon'ny CADRA na ny centre d'appui didactique recherche et action. Ny 6 octobre izao moa no anomboka izy amin'ny fampianarana izany ary maritra 10 volana ny fiofanana. Misy ny sertifika ara-panjakana ho azon'izy ireo amin'izany.